Nahitatsika teo hoe ny disque dur de manana ny paoziny nahitatsika hoe ny carte mère manana ny paoziny ohatr'izao ny boîte d'alimentation manana ny paoziny ohatran'izao ny processeur, ny RAM sy ny clavier sy ny ohatr'izany de nahitako antsika mahakasika ny système d'exploitation hoe ohatran'ireny ny système d'exploitation izay tsy maintsy ananan'ny izay tsy maintsy ananan'ny solosaina mba andehanany. Tsy mandeha mihitsy ny solosaina izay tsy misy système d'exploitation satria tsy inona mila système d'exploitation ny solosaina de ao anatin'izay de reny zavatra rehetrarehetra ny anarantsika teo reny ny antsoina hoe configuration rehefa hividy ordinateur ianao de mila configuration tsara zany hoe mila mahay mijery ny configuration ny ordinateur anankiray zany ianao. Ao anatin'izay fijerevanao ny configuration ny ordinateur zay de mila ianao manokatra ny Windows R hitanao misy jereo ty souris-ko ty misy sary kely ohatran'ity eto amin'ny sisiny ity amin'ny clavier anao de tsindrianao iny de tsy avotsitra mihitsy ny tananao, tsy aza avotsitra mihitsy fa tsindrio foana, aza avotsitra ka tsindrio foana de ny tananao havia, ny fanondronao havia, ny masoranao havia manindry indray mandeha fotsiny ny touche R, tsindriana indray mandeha de asorina, tsy tsindriana ela be fa tsindriana indray mandeha de asorina. Ao anatin'izay de misy zavatra mipoitra ohatran'ity eto amin'ny ordinateurko ty eo amin'ny ordinateur anao de soratanao le code hoe DX diag de ataonao OK le izy. Averiko indray misy sary ohatran'ity eo amin'ny clavier anao de tsindrio en permanence de tsindrio ny R de mipoitra de mandroatra ianao hoe DX diag de ataonao OK. Afaka stopenao le vidéo de averenao kely raha ohatra ka tsy araka le fanazavana de rehefa vitanao ny OK de eto ianao mahita ny anaran'ny ordinateur, mahita ny système d'exploitation ampiasaina, mahita ny langue le izy anglais de mahita ianao ny modèle ny carte mère Inspiron 3558 raha ohatra ka hoe simba le izy de mila mividy an'io karazana io ianao, mahita ny ngedan'ny RAM 4000 méga izay midika hoe 4 giga zany io de mahita koa tsika ny processeur, ny type-ny processeur na karazan'ny processeur izay ananako eto zao Core i3 2 giga de ao anatin'izay dikany hoe core ohatran'ny hoe cœur na hoe fo, eto zao izy hoe fony anankitelo Core i3. Misy koa ny hoe dual core na hoe core de duo, ny dual core na hoe core de duo de anankiroa ny fony. Misy koa ny Pentium reny ndray zany ray ihany ny fony, Pentium 3, Pentium 4, Pentium 1 reny ray daholo ny fony de misy koa am'izao zany zao efa misy ny Core i4, 5, 6, 7 de mila mahay mijery koa ianao ny affichage-ny hoe mandeha tsara ve le izy sa tsy mandeha ve le ordinateur de hitiny important remarque aucun problème n'a été détecté eo am'le izy hoe oui de eo am'le son ndray jerentsika koa aucun problème n'a été détecté eto amin'ity remarque ty zany ny important de entrée aucun problème n'a été détecté de dika le hoe NA reny hoe non appliqué, souris tsy misy miditra
clavier tsy misy miditra amin'ny port-ny ordinateur anao, ohatran'izay le izy clavier tsy misy miditra de ny ordinateur ampiasaiko moa anaovako an'ity de ordinateur portable, donc efa intégré am'le portable ny souris sy ny clavier de tsy mila an'ireny zay mahatonga le izy tsy misy. Ankoatran'izay ny amin'ny disque dur indray, iny angedan'ny disque dur, ny fomba hijerevanao azy de manokatra ianao ohatran'ity, hitanao Windows E, i Windows E tsindrianao en permanence ny Windows de tsindriana kely fotsiny ny E, litera E, de ao anatin'izay no ahitanao ny disque dur anao, eto zao misy hoe 14,8 giga de libre sur 62, ity zany zao 62 giga, de ity 780 giga, de ity 87 giga, de atambatra fotsiny le izy de mameny total be-any, ataontsika ny total be-any mba ahazahoanao an'le izy fotsiny, 62 giga plus 781 plus 87, de io zany ny totaliny io 930 giga, de ohatran'izay le izy. Zay mahakasika an'iny configuration an'iny izay mila jerena, Windows R de Xdiag de jerena ny configuration, tsy voatery Windows R fa afaka mankety koa ianao de eto amin'ity recherche ity no ataonao le de Xdiag de Xdiag de poitra foana izy, ohatr'izay de iny izy iny, zay mahakasika an'iny fa manaraka.